Azamiaya, ne doutez jamais. If you have an idea which you think is right, go and bring it to a finish. Be the change. I am optimistic because of we are. Misy tenin'ny Antonio Gramsci, philosophe izy io, manao hoe, ataoko amin'ny teny anglisy fa teny anglisy no namakiko azy. I am pessimistic because of intelligence, but I am optimistic because of we are. Zany hoe, tsika rehefa mandray fahalalana ohatra zao, dia lasa pessimiste, lasa tsy sa mandray andraikitra. Satria hitatsika daholo no mety ho sakana, satria mahay tsika. Raha ataoko an'izao io dia lasa zao, raha ataoko an'izao dia ity ny problème. Raha le fahalalana fotsiny zany no entintsika tsy ampy. Mila n'ilay volonté tsika, ny vitrika, manana vision, dia aza ena ny vitrika, aza mety sakana ny fahalalànareo ianareo. Rehefa ndray andraikitra, be dia be ny mpahay toe-karena efa any ankiany zany miasa any. Fa maninona Madagasikara mbola ohatr' izao foana. Misy zavatra tsy ampy ao, mety tsy fahalalàna ihany le tsy ampy, mety toetra, mety fitondran-tena. Dia nareo reto zany no antenaina anafaingana. Madagasikara io mahantra fa mandroso, fa mba anafaingana kosa an'ilay fampandrosoana zany, dia nareo reto no antenaina zany hitondra an'izay zavatra zay. Misy zavatra mila hovainao, dia ny fanovana voalohany dia ianareo. Dia teny anglisy indray no indramiko, misy boky zay ihany hoe be the change. Ianareo le fiovana voalohany, zay vao lead the change. Inona le tiako ambara? Ento eny amin'ny fiarahamonina tompoko, ento eny amin'ny toeram-piasana tsirairay avy le fomba fijery na mpahay toe-karena. Fa zany ny hitako tsy ampy eto Madagasikara. Mijery olana no gasy dia lafiny juridika ihany no hitany. Ho any miady amin'ny kolokolo zao dia matetika infraction fetretana an'izany kolokolo zany, fa tsy économie. Nareo ento zay change zay, fiovana zay. Jereo amin'ny lafiny ara-ekonomika daholo, ara-toe-karena daholo ny olana ho aingana be ny fampandrosoana Madagasikara. Aoka tsy famingapingana, fa aoka hitovy fomba fijeritsika fa Madagasikara no ho arenintsika sy ho atosikintsika. Dia nareo no manomboka anazy. Dia aoka anana impact ianareo zany raha vao midina any amin'ny toerana andehananareo rehetrarehetra any. Le impact zay le anova ny fomba fijerin'ny olona. Le fanavoazana amin'ny andraikitra, mafaramaisana andraikitra. Zany mandray andraikitra zany tsy olona misalasala zany e. Efa misy fiomanana, efa misy paikady ao an-tsainao. Dia miova indray fanapaha-kevitra amin'ny farana na disy fanantenana. Ny anareo mibe indrindra. Na disy fanantenana. Tadidio koa fa tamin'ny 5 septambra 2024 ny joro ny tanora nanohitra ny tsirariny teto Madagasikara tamin'izany, satria lasa niverina nahatsiaro tena mbola voazanaka indray tsika tamin'ireny fotoana reny. Misy ny tanora, rano tanora nilatsaka tamin'ireny fotoana reny mba hatadidiotsika, fa aza mba faly fotsiny maka toerana, maka fahefana, maka voninahitra. Inona moa zao no lazaina fa tsy mety amin'ilay fanavaozana no hidradradradrana fa tsy mety le fanavaozana, satria ianao ve tsy nahazo toerana, miezaka zay manavao, miady amin'ny kolikoly. Fa ny an'ny sasany rehefa tsy mahazo toerana dia tsy lazainy fa tsy mety le zavatra. Mitsangana ry tanora ho izy nira nataontsika teo. Mitsangana ry tanora, mitsangana ho an'ity firenena ty. Satria ianareo ny tompony ty ao rapitso fa tsy zahay. Zahay io efa andeha retirety daholo, zay be resaka eto sero io. Raha tsy efa retirety ara ny sasany dia mbola be resaka. Avelao ny tanora ny sehatra, avelao ny tanora ny hitondra n'io parti politique io, avelao ny tanora ny hitondra ny fanjakana io. Fa lasa mandeha lalakafa ny fitondrantsika, ny eritreretantsika an'ilay fanavaozana. Manandanja ary manana anjara toerana lehibe ao amin'ny tantaram-pirenena araka izany ty andro anio ity, no ireo evidalina finosiny ka tsy tokony hijanona ho andro fankalazana na fahatsiarovana fotsiny ihany,
fitiavan-tanindrazana no ivon'ny tolom-piavotana nataon'ireo mahery fony firenena. Io fitiavan-tanindrazana io no niteraka ny fahasahiana anohitra ny mpanjanaka na dia tsy ny fandanja velively aza ny hery teo am-pelantanana. Ny tanjona iombonana tao anatin'ny tolona dia ny ahitany Madagasikara sy ny taranaka faramandimby ho afa-patorana sy ho afaka tao anatin'ny aizina mangitsokitsoky ny fanandevozana. Setrin'izany fitiavan-tanindrazana izany anefa dia malagasy maro no lavo sy nitondra takaitra. Ankehitriny ny fanontaniana mipetraka dia ireto: nankaiza ny vidin'ireo raha latsaka sy ainana fohy ary takaitra no zakain'ireo mahery fo ho an-tanindrazana? Mba hita soritra tokoa ary iainantsika ankehitriny ve no tolom-piavotana ny matimatesana fahiny? Io ranomaso latsaka io ny amanokana dia zao ny teneniko: latsaka ny ranomaso satria ohatran'ny ainana ny zavatra ny ainan'ny vahoaka malagasy tamin'izany ny tsindry azo lena, ny fanjanahantany, ny famoretana mahery vaika, ny famonoana, dia latsaka ny ranomaso satria maninona? Satria tsy tadiditsika amin'izao fotoana zao zany fijaliany vahoaka tamin'izany fotoana zany. Hitsakitsahantsika ny rany reny olona be, reny razambentsika tamin'ireny fotoana reny amin'io fitiava-kolikoly sy fitiava-karena sy fitiavana manindry azo lena vahoaka malagasy mitovy aminao io. Manontany tena ho antsika rehetra tompon'andraikitra amin'ny fanjakana, isaky ny mandray kolikoly ianao dia manontany tena hoe ny rany razambeko ity raisiko ity amin'ny fomba tsy rariny. Miarabantsika rehetra, ny antony anaovako an'ity live ity dia ny discours PRRM farany teo, tsy haiko na tamin'ny 29 mars izy iny raha tsy diso discours PRRM tamin'ny 29 mars tenenao raha diso le izy aloha fa tsy tadidiko le daty iny. Partageo ty ho hitany sy ho hitany manodidina azy. Ny teny PRRM tsy haiko ohatrany namaly ny resaky Ravalomanana izy iny hoe aleo ho an'ny tanora ny sehatra, asay voentiny, aleo ny tanora hitondra ny parti politika, omena sehatra ny tanora. Tsara ho fantany PRRM tsara fa expérience angeny ilainy. Ity nge tsy hoe ady amin'ny dahalo ka hoe milina tanora matanjaka, fa expérience qui compte. Zaho manohana hevitra fa tsy manohana olona. Ary mbola fitiavana mbola itenenako an'ity resaka ty. Engane tsy ho dessus daholy zay olona antitra rehetra manana traikefa amin'ny resaka politika ao Madagasikara ao. Ilaina zany olona lehibe manana traikefa zany, monsieur le PRRM. Raha ohatra tanora no ilaina ary inona nanasorana ny Rajoelina? Raha tanora no ilaina, inona nanasorana ny Rajoelina? Rajoelina zany na ny conseil ny manodidina azy tanora daholy, jeune zay mahavita amin'ny danse, mihira, zany resaka animation, zany fitondrana tanora zany. Inona zany antony anasorana ny Rajoelina? Mila fahamatorana ny fitondrana ny Madagasikara. Zamino monsieur le PRRM tena tanora tokoa iny nanomen'iny discours-nao iny. Tanora iny namen'iny discours-nao iny. Fa raha olona antitra manana traikefa politika tsy aniraka anao iteneny iny. Ravalomanana zany tsy zany ny olana, manana mpanohana azy zany. Adintsika nga Ravalomanana zay sesy tany teo seky fito taona tany ivelany, ny mpanohana ny Ravalomanana fito taona ny andry azy foana teo amin'ny Macro. Manana ny azy zany. Ny tanora ao anatiny antoko tima dia mbola mametraka ny Ravalomanana foana. Mametraka ny Ravalomanana foana. Ny tanora ao anatiny antoko tima
tsy any zany ny olantsika eto fa ny côté na ho aty mba ahoana. Fa ny Ravalomanana zany efa manana ny azy ary mpanohana azy mihitsiny no manery azy tsy maintsy ho eo. Tsy anjaranao sy ny mpanolotra anao sy ny manodidinao mihitsy ny teny hoe aleo any tanora no idirige zany antoko zany. Ilaina ny apaisement politique ary mila manana esprit rassembleur, monsieur le PRRM. Matetika atsika dia manaonao faux pas zay. Jereo fotsiny alohan'ny Ravalomanana andeha Toliara efa niteny hoe tsy mahazo olona eto zany Ravalomanana zany, tsy mahazo olona eto, nefa Toliara zany ao misy ny siteny any misy anao. Ahoana Ravalomanana rehefa tonga tany? Nahazo olona izy satria tsika malagasy dia olon'ny fo. Raha vao anao miteniteny olona anankiray zay tsy izay kory ny olan'ny firenena dia mora malahelo atsika malagasy ary sentimental atsika. Tsy tsara ny tenenana an'izay fa arakaraky ny tenenana an'izay no mampalahelo atsika gasy mandray an'ilay olona. Sao dia eritreretintsika hoe olona avy ampovoantany Ravalomanana dia tsy ahazo olona amin'ny sisiny na tsy ho tian'ny côtier négatif. Côtier mihitsy ny nampandany an'ny Rajoelina teo, rakitra orange raha Madagasikara. Tananarivo ngambany no nanahirana kely. Zay ty anisan'ny nampandany an'izany. Nanao herinay maximum. Andeha Majeka indray Ravalomanana. Miteny ngamba tsy haiko afaka andro iny. Hoe tsy mahazo olona eto zany Ravalomanana zany. Majenga nietsika ny fony. Ahoana Ravalomanana rehefa tonga tany? Tsy tsara ny tenenana an'izay. Tsy any zany ny olana. Fa ny fampandrosoana. Any ny olana. Raha vao nareo variana ny andeha aty, andeha ary anenjika ny Ravalomanana, zany olona fa manana expérience politika zany. Tsy any ny adevitra eto. Fa resaka le fanavaozana moa sisa ina adiniko foana miteny anazy tsy dia haiko loatra. Ka tsy tsara. Mino aho fa tena tanora tokoa namen'iny discours-nao iny. Tanora iny. Izay no ilaina ny olon-dehibe alohan'ny miteny dia tsy maintsy mba maka conseil ny olona antitra zay tsy tianao io. Ny olona mana expérience politika. Ilaina ny maka hevitra an'ireny alohan'ny hiteny. Mba hisiny apaisement. Monsieur le PRRM. Ity ohatsy hoe resaka hoe ady komba miaramila ady amin'ny fahavalo na dahalo ka hoe tsy maintsy tanora. Traikefa ilaina monsieur le PRRM. Mba tsy siny resaka dérapage. Mampiena ny cote de popularité enao reny. Zao manohana treto. Hevitra ny toanako nefa ny fa tsy olona. Non. Ny fanambanimbanina ny resaka firongony marina fa voizin'ny parti contre io. Fa ny maka ny fony reny ny tokony ilaina. Iza zany no namanao eo? Raha mieritreritra ilasa tsy mieritreritra ilatsaka ve? Na ny olona manodidinao ve tsy mieritreritra ilatsaka? Na dia niala teo amin'ny fitondrana Rajoelina aza, mbola nieritreretin'ireo firongony zay voizina sanandro ny hanohana anao toy izay hanohana ny Ravalomanana. Engany eny ray aman-dreny reny olona reny era Madagasikara. Mba tsy teny hoe manambanimbany olona antitra ity PRRM ity. Ka loatsy makany manao tsinotsinona olona antitra. Mahaiza manaja ray aman-dreny. Expérience zany any amin'ny olona falehibe ny lalao politika mahay tsara ny Madagasikara, mahay tsara ny fitantanana, any misy ny hevitra tsara. Tandremo ny tsipa-dohalaka ny tana.
fa tsy hoe efa olo antitra ty zany de tsy izy ty fa tanorana eo. Raha tanorana ilaina tokony tsy nasorona teo Rajoelina, satria hitatsika tsara ohatry ny ahoana zany tondrany Rajoelina zany. Ny asanay ty maka artista foana sanandro, ny danse à gauche à droite, zaravary tao any ala. Zaho tsy atahorako ny teny, za tsy manana dety amin'izaniza, mbola volako nampandany any Rajoelina zany tamin'ny toerana nisy ahy, ary nyteneniko anazy zany tamin'izany resaka taminazy tao aho tahiorombe tao. Hevitra ny ahy nitoanako, za tsy manoana couleur, fa raha ohatra ka hoe tsy mitovy ny hevitra, za koa tsy manoana. Aza manilika olona antitra fa mana expérience politique fitantanana amin'ny Madagasikara ny resaka eto, fa tsy combat amin'ny malaso any anaty ala ka hoe tanora no ilaina. Aza tratra ny torapo ka mivoro ny vahoaka ny tsenanao dia hiteniteny eo. Engany reny olona ray aman-dreny reny olona reny izay efa lehibe fa antitra, tsy hiteny hoe tsy manaja anay ty olona ty fa naninona zay. Ilaina ny expérience. Raisaom-pitiavana ty zavatra teneniko ty, raisaom-pitiavana. Fa hatreto aloha mandra-pahakivy ahy dia manoana ahy, mandra-pahakivy ahy dia hanoana ahy. Tsy ady novina ny président Mikael Lalitsa, inona reo zokony a malala tokony ataoko no namatety tsy ady amin'ny mihitsy fa no azy. Zay nataoko hoe zao nataoko hoe anamafy ny faneho-kevitro nataoko tany Mahajanga tamin'ny farany herinandro teo tamin'ny Sabotsy. Tsy sanaky avava fanoherana ny fanavoizana zay tarihan'ny Pereremo fa te hametraka ny mangarahara sy te hamaly ny etehitanareo fantanina petrakanareo indrindra Pereremo gazety hoe ahoana ihany ty toe-daraha-pireneny ty président. Mametraka an'izany daholo dia nalenay rehetra atrany Filiara, atrany Mahajanga farany teo a, tany Tamatavy a, tanyreo revopahatany tany Fianarantsoa eto Antananarivo. Mametraka izy satria samy maiky, tena maiky todiny hoe ahoana ihany ny fitantanana ny firaharam-pireneny ty président. Dia amafisina fa anjara ndraikitra ny antoko sy ny mpitaky ny toko ny tondra ny hevitra na mamaly ny vahoaka zany fantaniny zany, anjarako zany mamaly azy. Dia zay no ijoroanay antoko timony. Efa nilaza foana obenibeny fampirekazy hatramin'izay raha tsisy mihitsy ny consultation na mba hifanarahana sarotra be mameraka zany. Na olona tsara be tominy reny ara sarotra satria manana antoko politika maromaro tsika eto. Za tsy dia ametrana amaritra lehibe sy ny keliny fa tokony tsy tokony fanadeko fampireka ahoana fijerena na fianana torekoa misy fijerena hoe socialiste mame anarana telo izy. Dia mba manana fijerena dia samy laza ny helindreo le olona. Iny fa le olona manaiky mety io na tsy mety io no malaza ny heliny zany zay. Aza taitra mihitsy tsika tato Madagasikara sy mpamoana azy amin'izay fomba fiteninareo any na inona ny zaty zay any za. Raha misy fanontany any akaiky président ny anatao politika tany prétoriala misy ny atao hoe INSA zay roa taona anarangitina miaraka tabe COJE zay nanao politika zay ny atao reny politika momreny zay raha zay mponao constitution maneran-tany any Espagne any Afrika le izy daholo raha nao aty azy dia iantso azy akatỳ Madagasikara fa tsy tataraiky daholo koa zavatra expérience hita. Ka dia zay tiako resana tsara aloha alohan'ny dinidinatsika hoe inona ina te hoe aminareo zany miafatra tombary aza mamaly zay fiteny sasany reny satria misy olona tsy mivoaka teto Madagasikara koa dia tonga dia manenonena mbarika any fotsiny dia taitiny aloha aza taikaka zany sasana zay mandrehitra corson a tozony noveliko tsy ady novina ny président Mikael Lalitsa, inona reo zokony a malala tokony ataoko no namatety tsy ady amin'ny mihitsy fa no azy.
Zay no ataoko hoe zao no atao, zao no atao, zao no atao. Manaraka izy a, tsara. Tsy manaraka izy a, afaka.